Niary manakory aby sika finaritra aby ragnandria live spécial izay iresahatsika ny amin'ny raharaha nafatesan'ny notre regretté député Jean-Jacques Rabénirina. Maninona moa manao anty live ty satria miverina zao ny procès izay nitaraina ny fianakaviana sy ny concerné mahakasika ny circonstances de décès nahafaty azy. Misy fitoriana napetraka dia inoanjareo manokana iny fa izahay eto dia hatramin'ny voalohany ty raharaha ty dia somary perplexe ihany ary variana ihany ny fomba nahafatesan'ny tompoko lahy. Ekena fa misy ny atao hoe loza-pifamoivoizana. Ekena fa misy ny accident tsy izy rery no misy accident efa hatramina tanotany misy ny accident. Kanefa rehefa jerena ny circonstance le accident sy le zavatra niseho talohany sy ny zavatra niseho nandritrany ary ny zavatra niseho aorinany dia be ny fanontaniana ao anatin'ny saina. Dia mety hitenareo manina mamofo tamandry efa aleo ny maty andevina ny maty ao aminy tsy atompoko. Eto Maha-Pasteura dia indramiko ny tenin'ny Soratra Masina nataon'Andriamanitra tamin'ny Kaina rehefa novonoan'ny Kaina i Abela rahalahiny tsy ndreko tsara dia zao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Kaina hoe inona no nataonao ry Kaina? Ny feon'ny rany rahalahinao nitaraina amiko amin'ny tany. Indrindra tapany faharoa io hoe ny feon'ny rany rahalahinao nitaraina amiko amin'ny tany. Ny raha latsaka tany tsy latsa-datsapoana fa mitaraina amin'ilay tompony izay nahary azy. Nieritreritra i Kaina fa ho vitavita fotsiny ty raharaha ty tamin'ny andron'ny izy mirahalahy. Ni vu ni connu, tsy nisy nahatsikaritra na inona fa crime parfait. Dia kanjo ilay masobe mahita ao ambony miteny taminy dia nampahatsiary azy. Dia ahoana moa mbola navaliny Kaina? Zaho nga mpiambina ny rahalahiko. Nefa izy natao iambina ny rahalahy. Dia manao valy teny avina hoe ina moa ny dirako amin'izany. Io no indramiko mahatonga anay miteny hoe miditra amin'ity zay satria nitsingerina indray zany vanim-potoana izany ka ny fanontaniana ato anatin'ny saina hatramin'izay dia mbola tsy nahazo valiteny ary hatramin'izao mbola tsy nahazo valiteny ary hitadiavanay valiteny eto. So mba misy afaka manome valiteny. Introduction anankiray koa zay tiako hitondrana an'ity resaka ty dia zao. Izahay eto amin'ity page RGL ty dia manana sacerdoce. Ny sacerdoce-nay dia ny hoe la voix des sans voix. Feon'ireo tsy mba misy mpitondra feo. Ao Madagasikara ny mpitondra ny feon'ny olona izay mijaly sy ory dia raha tsy manana olona mpanarama ianao, raha tsy manana influenceur professionnel mandray saosy, raha tsy manana mpanao gazety totofana vola, raha tsy manana réseau dia maty momokany mombanao, tsisy miresaka mombanao zany. Zahay eto dia nandray sacerdoce akoatra ny fitezam-panahy. Ity sy teny ina nidiranao amin'izany pasteur? Asako zany. Akoatra ny fitezam-panahy, akoatra ny raharam-pirenena, dia troisième mission ny page RGL, c'est d'être la voix des sans voix. Tsy vao zao tsika nanao an'izao anao zava tadidinareo i Maman Stacy teto nanaovantsika ohatr'izao koa tsy fantatro izy tsy nitsinako izy fa dia niresaka zahay sy ny sisa maro samihafa. Ka izay no introduction hoe pourquoi za miditra amin'ity raharaha ty. Eto amin'izay ary tsika zany
hoe maninona aho no manontany anty hoe manahoana ilay raharahany tombokilahy honorable Jean-Jacques Rabendrina. Lasa ny saiko satria tamin'ny fotoana nahalasana ny tombokilahy dia nisy fanontaniana be deaibe tao aty-sain'ny fianakaviana, ary indrindrandrindra ialako tsy mety raha manonona aho ny zanany tombokilahy mihitsy ny nametram-panontaniana hoe gaga izy zany ny fomba fitiretena ny dadany zay maty. Un grand homme tel qu'il était et tel qu'il est, 4 fois ministre raha tsy diso aho, 3 fois député, fa tsy misy firaharaina ny fahafatesan'ilay rangahy. Ny fianakaviana no manao zay hoafany, fa homme d'état dia jerena fotsiny mbola omeko eto ny détail amin'izany zavatra. Vakivava le zanak'le nodimandro hoe izao ve no atao amin'ny papa? Petrahanareo amin'ny toerana. Ary tsy izy ihany fa eto manonony mialatsy indrindra raha ilaza olona hoe gaga izy ny amin'ny tsy sympathie envers n'ireo frères d'armes ny député Jean-Jacques Rabendrina, ka nahatonga nyty zanany koa ny teny hoe nanondro an'ilay olona izy, est-ce le copain de papa ozy izy? Zao ve ozy izy natao hoe copain de papa mantsy son frère d'armes? Andriamatoa sy teny zay mba nananteny izy mba hiatoratoraka aminao satria anao ny tonton de kivy hatramin'ilay zaza hoe inona ny ratsy nataonay, fa inona ny ratsy nataon'ny papa? No tsisy considération mihitsy tamin'ny fotoana nisy ny loza sy ny tao anambohitra ny razana ary mandra-pandevenana azy. Ça reste à travers ny tendan'ilay zaza zany zavatra. Tsy miteny tamiko io zaza io fa tsy zakako mieritreritra an'izany en tant que pasteur hoe fa maninona loatra na. Ka izao ny fanontaniana mahalasa ny saiko zany de zao hoe fa maninona ianao Andriamatoa filohan'ny Assemblée nationale amin'izao fotoana izao tsy taitra ary tsy rototra na dia nanao filazana ary ianao tamin'ny fahitalavitra tamin'ny fahalasana ny tombokilahy, fa raha lazainao fa raha lahinao iny ary tena nasehonao taminay ary tena hitanay mihitsy tamin'ny havatoro fa c'était l'homme fort ny atao hoe ekipanao izy, ary sahako no milaza fa raha tsy nisy ny Jean-Jacques Rabendrina zany ekipanao zany a maivana be raha reo mianodidinanao amin'izao fotoana izao, fa raha toy izao ianao tena afaka miteny aho hoe anisany nahatoy izao anao io rangahy io. Misy zavatra mahavariana ihany ary azoko lazaina hoe mampalahelo ny fihetsika nasehonareo tao amin'ny Assemblée nationale eto mitodika amin'ny androm-panjakana mihitsy, ary nasehonao koa ny amin'ny ity gestion an'ity toedrara manjo ty lazainao fa raha lahinao ty. Olombe ho ahy Jean-Jacques Rabendrina fa noho ny etraketraky ny sasany tena ataoko misy etraketraky ny sasany zay mbola tsy fantatra izy io fa io tsy maintsy hipoitra eny foana. Etraketraky ny sasany dia iny izy iny ohatrany hoe sanatrian'izany tony tsy misy. Za zany raha tao amin'ny toeranao ka hoe raha lahako ny fampinamata sy ny masakamika frère d'armes
niaraka nahitany mafy tamiko ka hoe nisy nanjony rahalahako. Inona reny tsy nataoko hoe je remuerai ciel et terre pour mon frère. Kanefany a tsy arakarak'izay ny zavatra nasionao. Fa maninona ny tenan'izany? Mbola horidirantsika deta eto. Fa tsara ho fatatsika vahoaka malagasy fa iza zany député Jean-Jacques Rabendrina zany tsy hiditra ny CV-ny aho, tsy any ny tiako atongavana, fa le profil sociologique an'ilay rangahy no tiako ho fantatrareo. Le potentiel zany rangahy zany. 4 fois ministre raha tsy diso aho, 3 fois député. Mba ataovy ny conclusion hoe zany olo zany no sûr et certain fa avenir en Madagascar en politique. Et en plus, il était encore jeune. Homme potentiel de l'État zany. Farafakely ny olon'oatra zany premier ministrable aorina ary azadino ny situation tamin'ny fotoana iny fa atao anatin'le sakoroka tamin'ny Rajoelina no misy an'io zavatra io ary mbola hidirantsika zay zavatra zay. Potentiel chef d'institution, mety premier ministre, mety ho président de l'Assemblée nationale ihany koa. Ary za masamy teny fa raha nisy fifidianana tao amin'ny Assemblée nationale amin'ny resaka izy ny tokony ho lany filohan'ny mpanina, tena sahako miteny fa lany Jean-Jacques Rabendrina. Parce que c'est un homme rassembleur, un homme calme, un homme posé et un homme sage. Mety manana tempérament niany izy. Samy avy any atsimitsika, samy avy any atsimo zahay. Izy avy any Faritoliara, zay avy any Fort Dauphin, mafanafana raha moa ny olo avy any. Fa na izany aza dia ray aman-dreny ary. Rehefa tamin'ny fotoana nitondrana ny razana tonga tany tany razana, nanomboka teo fianaratsoa ny fomba nitsenana azy. Lazaiko anareo mamioditra teo amin'ny fireneny zany rangaza. Raha tsy miteny hoe tsisy défaut izy tsy hanao éloge funèbre eto tsika akory hoe rehefa misy fahoriana mantsy dia ohatrany hoe adino aby fa en général lantsika resana. Mba ho azonareo an-tsaina hoe iza le rangaha. Ity ary ny zavatra mampalahelo amin'ny ty raharaha ty tapany faharoa zao dia tapany fahatelo ny zone d'ombre tsy anananay valiteny ka mampiakiaky anay. Raisiko aloha ny zavatra mampalahelo to amin'ny ty raharaha ty. Ivirena kely ny tantara ho azay tsy mahalala. Indray hariva izy nahazo antso ataroby. Tongava ianao monsieur le député ivory réunion secrète entre politiciens maromaro. De izy efa nalaina tsy te handeha. Tany hotakotaky ty manahirana andeha am'izao andro sarotra, manahirana zao aleo tsy handeha sady efa alina be. Aleo mba manaraka tena tongava ianao fa tena ilaina ianao fa misy fivoriana de grande importance de tena nisisiany izy zany. De nandeha ihany izy à contre-cœur. Zay moa izy hoe c'est un homme disponible pour son pays. De rehefa nandeha izy de nanatitra azy ny chauffeur sy ny garde du corps. De rehefa nandeha ny fivoriana de alina be. De rehefa vita ny fivoriana dia mbola miaraka nandeha ny sakafo izy sy ny ralahany, ataoko hoe ralahany amin'ny politika, monsieur président de l'Assemblée nationale tany aminazy. De hoe nalefa nody aloha zany ny hoe andanaro nareo fa atsoko nareo izy rehefa vita ny fivoriana sy ny sakafo dia verena hoe ampanatsoana zany ny chauffeur sy ny garde du corps. Taraiky be vao vita ny sakafo dia andeha terina amizay izy de hoe allo terina na tobile na solombavam-bahoaka anankiray tao. De hoe aleo izy aterina moto sous prétexte hoe na koa mety zay ve hoe mitakotaka ny tany raha tondra tobile officiel de sao de misy mitoraka eny am-pandehanana nareo
Ary raha misy mitoraka nareo amin'ny lalan'iny so manahirana fa aleo mandeha moto dia am'izay zany mba tazana en sachant que tompoko la tena tsy tia mihitsy ny mandeha moto tsara ho fantatritsika zany halany mihitsy ary c'est pas son genre fa nanaiky any moa izy satria zay ny fandaminana dia lasa tsy nakazy zany ny chauffeurany sy ny garde du corps eo am'izay manomboka le zavatra vulnérable zany monsieur le député manomboka eo sans son chauffeur et sans ses gardes du corps ny andro alina farafakely vers minuit à partir de 23 heures mety efa nioatra azy andro notakotaka tam'ireny Radioel sy compagnie ny fampitadavana de misy barrage partout tao Antananarivo tadidinareo iny ambiance iny izany sa andeha am'izany andeha moto enao en plus olo-panjakana de nandeha zanao moto anakiroa nandeha amin'ny lalana efa hitatsika tamin'ny vaovao iny ajanko aloha ataoko pause mialatsiny fa manjary miasa metsoro mianoatra mbola virenako rehefa aveo am'le gendarme fa alefako mialoha ity le zavatra mampalahelo ity lasa ohatrany hoe misaotisaoty aho fa tsy maninona fa misy zavatra tiako atongavana mantsy fa tompoko le jour nahavoany tompoko la hoe soi-disant voadonany camion tsy ndriko tsara soi-disant fa eo matsy a tsy tena maresy lahatra le izy dia ny fianakaviany niesy ve sa izy zay raha tsy diso aho no nampahafantatra ny fianakaviana any apita hoe henonareo vaovao fa accident ane monsieur le député oh tsy mahalala an'izany zahay dia ireo aveo no nanao zay nazahona ny médecin ny assemblée nationale zero nareo tsara garde du de zafady de le garde du le nanatitra ny député zany nody avy any amin'ny tranony mazava azy avy any amin'ny tranony monsieur Siteny de garde du corps ny monsieur Siteny satria hoe tsy ao zany le garde du corps raha zany situation zany au courant avy atrany ngiapanina mbola veriko trany hoe raha lahaka tsy mifanapatsynay aho fa tena hoe plus que un frère de sang de combat maninona tsy ny contactena avy atrany le fianakaviana ary efa à 6 heures du matin vo au courant hoe voa mafy ngiarainy dia rehefa niantso ny fianakaviana nanontany même pas une minute au téléphone mba naccordena zareo même pas une minute amina situation grave ohatr'izany déjà zany le considération tena mampieritreritra les considérations fotsiny fa zay mahatonga hoe mampalahelo le izy zaho tsy mitenina fa mampalahelo de mahatonga na malahelo zany de hoe zay ve sisa no mba retour menan'ilay namana le rahalahy nefa tena niaraka mifanosona nareo tamin'ny miavatoro iny aveo rehefa nahazo ny mianina ny fianakaviana de niangavo hoe efa afatry tompoko la misy raha misy zavatra mahazo anazy de tsy apetraka any amin'ny mialatsiny amin'ny hôpitaly fa afatra ny azy hoe tsy hoentina ny azy Gérard saina misy zavatra mahazo aho fa hoentiny amin'ny clinique privée dia rehefa nalefa tany amin'ny de tsy azo hoentina ony raha ny etahany tsy azo bataina tsy azo transportena ony tsy fantatry hoe pour quelle raison or rehefa nijerena ny toe-batany araky ny ana de teto amin'ny lohany teto ohatra nisy mitrobaka kely de ny fehany tapaka connexion ya hoe nisy hoe tena hoe tsy azo bataina mihitsy zany fa tena hoe ho faty eto
fa de hoe tsy azo entina ony any amin'ny klinika. De tao amin'ny klinika tao amin'ny HGR tao. Mialatsiny fa tapatapaka les connexions. Mialatsiny fa tapatapaka les connexions. De taraiky tao amin'ny HGR tao à partir ny misy signal on le live mba mangataka anareo anao cœur fa misy signal araka ny filazan'olo eto. Mba suivre cœur fa misy signal satria matoa misy signal zany ty zavatra ty dia manahirana. Toizako le izy nandritry ny alina tontolo hatramin'ny enina maraina zany de tao itopoko lahy tsy misy mikarakara. Misy ihany fa zara fa d'ailleurs ny plainte napetraka de anisan'le tsy firarahina an'ilay le rangaha. Nefa nio olo-mpanjakana ary ama olo-mpanjakana azy za tsy miteny hoe tokony avahana maro izy fa tokony korapaka na ny dokotera monsieur le député anao karakaraina sisa de après omena note raha ohatra ka ilainy zany. Fa tamin'iray maraina ny tonga ny vola 1 million d'ariary avy any amin'ny panina nampitondrana ny protocole hoe soi-disant vidianana fanafody sy anaovana scanner raha misy ilavana an'izany. De eo zany na zavatra anankiray mampieritreritra kely anay ihany sady malahelo aho hoe de protocole ve rahalahy no manatitra ny vola ho an'ilay rahalahinao zay miady amin'ny fahafatesana. Raha ny rahalahako no voa de fona mpiasa ao an-trano ve hoe ao fa mitady ho faty eo ny rahalahinao pasteur de aleo ny mpiasa ory le kotoa dana teron ty voly ty fa miala ainao le rahalahako. Ataotsika ohatry zay le resaka. Beritreretiko kely zany teny zany. Bon, ataotsika hoe sahirana izy zany mety reraka be fa mampalahelo. Tsika nefa milaza hoe sotoavana malagasy sy ny sisa mampalahelo. Bon, avela koa an'iny. Mety zako ngamba ny diso sarotony loatra. De toizako. De nanao zay farahery ny fianakaviana hoe ataovy zay andehanan'izy io any amin'ny klinika fa tenana de ka manahira zao. De farany ara naneritretra mitsy hoe andao alefa ny la réunion na ny Maurice izay tsy diso de hoe tsisy hevitra itsony fa efa tena grave ny etany. Zay no nampilazana amin'ny fianakaviana. De en si peu de temps de hoe indro ny réanimena ony dia tapitapika eo maty lasa tovoko lahy. Ohatrohatr'izay zany izy ataoko ohatrany hoe mandingadingana fa tsy hiditra détail be loatra. Ny tena mahavariana zany de ty hoe pourquoi une telle légèreté envers ny olona manany maiza zao. Maninona ny tsy rototra, maninona no moto no tondrana azy mandeha amin'ny andro mitakotaka fa tsy anaty fiara na de lazaina azy hoe toko manana garde du corps rahateo. Maninona be de be zany le maninona ao anatin'ny saina. Rehefa avy eo ny raha eny rehefa maty izy tonga ny fianakaviana rehetra dia akory ny agagana fa tsy misy prise en charge any Assemblée nationale. Averiko ny raha tsy misy prise en charge any Assemblée nationale ny amin'ny fikarakarana ny razana. Raha tsy diso malagasy tsika ary ao anatin'ny fahafatesana no tena mampiavaka antsika malagasy. Fa maninona no tsy misy dia tsy maintsy mandray ny andraiky moa ny fianakaviana satria nga ianao ny tompo manjoka. De rehefa nandeha zany zavatra zany de hoe eny ary andao hoentina ny tuliara ny razana. De ny angavy ny fianakaviana hoe mba hoentina roplanina Andriamatoa Filoha Andriamatoa Somary Bahoaka moa tandray mbola tsy folo izy
ny razana ka ahoana dia tsy omby roplanina hono lay vatapaty fona ray fianakaviana isany tsy manivaiva ny tompona fa vatapaty metaka loatra tsy omby roplanina lay vatapaty faiko de bon inona ary no azonareo atao raha ohatra ka tsy omby roplanina lay vatapaty ao fa omena 4-4 de nangatahana 4-4 anankiroa zany hoe hoe mangata 4-4 zany de anankiray ny ihany no azo fa ny fianakavianany tsy nanaiky hoe non tsy hoe tsy fatin'olom-poana mialatsiny am'le fomba fiteny na olona tsy mety izy dikany fa ex-président ex-ministre et ex-art député plutôt ity ka zay ozy izy hoentinay Corbiara ny havanay azonareo ve ny tiako tenenina de rehefa nandeha hoe anomana am'izay zany hoe hoentina le razana zay vao nikirapaka ny namana sasany ny antso hoe afa-baraky zahay fa hoeto aty le razana zany hoe nivoninahitra reo amin'ny assemblée nationale no arovana fa ny fahorian'ny fianakaviana tsisy dikany aminareo andeso atiky fa afa-baraky zahay nevo nareo manao tsinitsinina le fianakaviana sy le razana fa ny voninahitra reo no ambony no maty nandadilady mihitsy ny filohan'ny assemblée nationale tam'izany tsy tadidiko ny anarany hoe fona zahay aleo iverina fona zahay fa aleo iverina ina anazonay atao fa efa nanomana zay eto satria fa nanomana zavatra zany zareo pour réparer leur dégâts de be fanetretena moa le fianakaviana na de marary aza ny haty fanahy de hoe pour l'honneur de Jean-Jacques Rabendrina fa raha ny ampo de hoe zany hoe rehefa ny voninahitra reo zany ry honorable isany no voatohitohina de kinga reny nareo mamoaka ny vola sy ny inany fa rehefa ny maharary le olona protocole no irahana manatitra vola mais en suppos de qui là oloatra zany zany mitondra am'ty fireneny ty raha lany ray ady aminy aza zany nanaovana azy ko iza vahoaka ina ny rarahin'ny vahoaka ina ny rarahinanareo vahoaka raha vao tao io assemblée nationale io fa tsy mitsinjo vahoaka tsy manjary tsy silana azy zany zay no ataonareo rehefa mivoninahitra reo de hoe zay manana ny voninahitra fa asa totoina ny maizany ary zay vahoaka nga tsy manana voninahitra ary zay nga tsy manana maharary anay mba aoka mba hifanajaka tsy tonga teo amin'ny toerany amin'ny assemblée nationale io nareo raha tsy zahay risy olom-bava-mbahoaka raha tsy zahay mifidy anareo aoka zavany resaka honorable fa fambaraka anareo no ambony fa ny fahorianay vahoaka tsisy rarahinareo azy toy zako mialatsiny raha niakatra fa tsy zavatra ohatry zany amiko tena c'est vraiment c'est du n'importe quoi reto indray ny zone d'ombre ao anatin'ny ty affaire ty
andro alina no nanatsovana azy ivory miaraka amina politicien de tsy afaka maniandry ve ny apitson'iny de efa tsy nazoto le olona safady fa tsy naretry doika vo de nandeha ihany vers 23 heures na minuit vao nalefa nody fa endrena ve ny nandefasana azy tamin'ny moto amina situation de crise fa endrena ve tsy haiko avela koa aniny hiditra eo am'le accident amizay tsika eo am'le accident misy mystère be asa ho anareo zay nanaraka vaovao fa nandeha tatoato zany le hoe miverina na le procès mantsy miverina amizay le fitoriana natao tam'ilay camion soi-disant nandona sy les gardes du corps zay tafiditra anatin'le izy koa ananako lay vidéo rehetra misehoan'ilay loza hoe ananako lay vidéo lay nisehoan'ilay loza dia mivisionné an'io vidéo io aho ndray alina manindritra tsy ireo zavatra rehetra fa misy zavatra tsy mikolle mihitsy am'le conclusion de justice tsy mikolle ho iaho za tsy mahay nompo tsara fa ho anay a les faits sont les faits ny zavamisy ny zavamisy fa tsy hoe interprétation les zavamisy eo am'le accident nandeha le camion de tamin'io fotoana io misy barrage teo tsy haiko tsy andoha rano fotsiny moa izy iny raha tsy diso de nisy barrage teo de nisy satria nisy grevy safady dia nandona n'lay anakiroa le moto avy any ny ray mitondra ny député ny ray mitondra garde du corps hafa de nandona ny moto anakiray izay mitondra n'lay le anakiray zany de nitsirara tao amin'ny tany de i député tsy voa fa nandeha miazakazaka nanarina an'lay olona nienjera tam'le moto zay le voalohany tsika zao mieritrany hoe vao nandeha le camion de nandona azy de maty tao izy tsy tompoko tsy zay le izy voadona le camion le moto zafady de miazakazaka monsieur le député hanarina azy de niteny ny garde du corps izy zay raha sy disa hoe aleo anao mikisakery fa sao de manahirana fa eto manahirana ohatra mandehandeha ny manomboka misy mikorotana oloha sao de dorany olona le camion satria hitanareo moa tsy rehefa mandona olona zay de fanaony olona dorany olona vonoany olona sy sisa de mikisahanao ery amy sisiny ery monsieur le député fa sao isy manahirana eto de mikisaka tery amin'ny ilany izy zareo tsara zany le scénario de ny olona zany rohitra anakao am'le moto mienjera sy le camion teo de mikisaka le camion ohatrany hoe niemotra de imaginenareo hoe camion efa nandona moto voalohany ve no mbola andeha ifonsa amin'olona ndray fandroany satria zay le lazaina am'le conclusion hoe aveo zany le camion niodina de lazaina fa hoe nanitsaka any député lazaina fa raha nijerenay dia tsy mahita an'izany zay fa le moto ray no hitanay le nananganana an'le olona zany kanefa taorinan'iny de hita fa io fa mitsirara tompoko la mbola tsy maty izy tam'izay fa hoe maratra tsy maratra be akory aza fa hoe misy favoa de hoe andao hoentina am'izay hoe vomafy de mbola noentina tany amin'ny agera araky le voalazako sika teo de ny zavatra mavarina rehefa nandeha ny fitsarana tateorina napanatsovona ny garde du corps ny monsieur Panna satria izy anisan'le nanatrika teo zany normal en tant que témoin ianao eo tsy mety ny verina zareo indrona tsona tsy mety mipotra any amin'ny tribunal fa maninona tsy mety mipotra ny garde du corps nao monsieur le président de l'Assemblée nationale raha zato amin'ny toeranao raha lako no maty skiriko amin'ny lavatranony any zany hoe fa maninona elisany tsita vandana elisany témoin je veux la justice de mon frère 2 fois napanatsona tsy mipotra intelo
le fianakaviany le chauffeur indray aza no miteny hoe zay mila mazava aminay ty raha ty vao nandeha voaingana le vaovao fa tena sanay tena fa tsy nanitsaka ny député izahay fa le moto teo amin'ny ilany no voadona version zareo zay mety ho marina mety ho diso kanefa ny a tsy afaka ny nanamarina zany dia ny caméra de surveillance zay milaza fanojo am'izany. Qu'est-ce qui s'est passé zany entre temps le camion nanitsaka le moto voalohany sy il était ty amin'ny ilany navoan'ny député io zany tsy fantatro satria mele be teo de sakorokoroka teo daholo hoe nisy camion tokoa ve nandona tsy azonareo ve tiako tenenina tsy fantatra mystère. De normalement amiko lay garde du corps tokony hiazakazaka ny garde du corps ny mpanina tokony hiverina hoe tsy amelatsika ty fa ny rahalahtsika misy namono na hoe accident na zao hoe tsisy namono arabaky ty fa hoe maty noho ny adalan'ny olona zany hoe mpamily sy ny sisa tokony zany logique zavy zao sanatria zany manana havana nitsahan'olona tobily de témoin oculaire de zany reny tsy ipotro nefa zany rahalahako ny voa attends c'est pas logique. De araky ny feo heno rehefa nitenenina zareo de hoe inona koa mbola tadiavinareo ataoko efa milamina iny fa milamina hoana savy aloha maty andevina ny maty eo aminy non zay tsy manaiky ny rany rahalahanay miakatra any amin'ny tany any avy any an-danitra ka de tsy maintsy en demande des explications fa tsy matimaty fahatany ny olona. Raison de plus olona atao anatin'ny asa any amadéputé azy zany tokony ny assemblée nationale mihitsy no mametraka poursuite fa maninona tsy manao ny assemblée nationale fa ny fianakaviana tokony mihitsy hoe tsy atao an'izao solombavam-bahoaka hainareo tsara mamoaka ny règlement intérieur rehefa hoe zay dia amin'ny lafitsipika zao de manana ny immunité de zay de mila mifampiaro solidarité patatipa et là alors pourquoi vous laissez sur la touche votre frère dans le sang? Ecco, tsy manana valiteny question de retreto fa fianakavian'le chauffeur indray andao lazaitsika le chauffeur zany namono an'ny député possible ve le fianakaviana namono ray no miantso hoe mba tongava ianareo le garde du corps reo fa mila mazava ty resaky ty tsy hitanareo ohatra any amin'ny film ve tsika alors tsoka inspecteur Derrick fa mais on est vraiment dans un film là le olona fanaon'olona rehefa le olona zany no voa tokony ranga atao lamiable ranga mifona ranga zay ry fianakaviana mifona ranga zay ry anna fa tena tsy fidinan'le chauffeur fa izy ndray miantso polisy miantso fitsarana hoe ataovy mazava ty raha ty voaka vaovao zany fa tsy raha manatombotso zany ka mamorona an'izany voaka vaovao hoe ataovy mazava fa tsy rary ny rany zanakay ozy izy ary zao tsara ny teny navoaka ny teny navoaka le fianakaviana tsy rary ny rany zanakay no mibaby ny etraketraky ny sasany oui etraketraky ny sasaniza mba valio izy efa nytaniny zay fa izy any netraketraka ary maninona no netraketraka tamin'ny rahalahanay fa inona ny raha tsy nataon'ny rahalahanay raha nisy zany netraketraka samy fantanina amin'ny lavalin-daoly de anakiraiky io ady mialatsiny am'le fomba fiteniny jatova ady alika vao azo ny certificat de décès ny tompoko la ty raha ty ho misy zavatra tsy milamina ady alika vao azo ny certificat de décès za daholo mahatonga ny fitoriana io fa inona moa ny problema
raha ohatra ka accident normal manina tsy nomena fotsiny certificat de décès bon décès zao cause de décès accident patata satria qui dit certificat de décès tsy maintsy manao comparaison ny fianakaviana amin'ny dégâts corporels ary afaka mangataka autopsie rien. Donc za zany eto no miteny fa tsy izy on est sur notre fin sur la mort de notre frère Jean-Jacques Rabénirina. Il y a trop de zones d'ombre. Ary indrindra les côtés humains zéro. Fatelo Assemblée nationale zéro. Assemblée nationale zéro. Vous ne représentez pas le peuple. Mazo tezitra amiko nareo. Rahalahinareo zao ihany aza tsy raharahinareo. Ary farany nitodika amin'ny fitsarana aho. Olona nianatra moa nareo reo sa tsy nianatra? Il y a trop de choses dérangeantes dans ce dossier. Inona ny marina amin'ity raharaha ty? Sa rehefa tenenina fotsiny nareo misy accident ay. OK, dossier classé, numéro zany ny olona aminareo fa tsy olombelona. Ay, maty Jean-Jacques Rabénirina, bon accident, OK, classé, tac. Suivant. Hitanareo am'zany l'institution antsika ny justice, ny Assemblée nationale, tsisy raisina, tsisy raisina. De zao mpanantenanareo fanavaozana. Fanavaozana inona? Comment inonay fa inareo hitondra fanavaozana fa zao ary nataonareo? Migerer an'izao zavatra zao raha tsy vitanareo. Ny clarifier-ny olonareo nataony vonoiny olona raha tsy vitanareo. Na tsy ataonareo fotsiny zao tsy haiko. Inona ny antony? Je sais pas. Moi je condamne personne, mais je me pose des questions. Pourquoi ce passif? Pourquoi le fait de Tsimrara? Pourquoi? Mbola reko hatramin'izao ny feon'le zanaky tompoko hoe zao ve natao hoe namany papa? Ry solombavam-bahoaka isany zao ve natao hoe namany papa? Mijereva fitaratra nareo député rehetra de sahira mbola mitaky nareo hoe zay mba traité honorable fa aza traitena hoe ranona fotsiny. Mialatsiny aminareo tsy honorable nareo amina. Vahao io problème io. Fa rehefa tsy matoky amin'ny kely tsy matoky amin'ny be. De mahalasa saina zany hoe raha sanatria zany. Raha ohatra zany ka le chauffeur tsy namono entre guillemets, tsy navoadona ka nafaty an'ny tompoko lahy, iza zany namono azy? Ary raha iza namono azy, iza no mahazo tombony? Fantena anakireo, iza reny mety mahazo tombony amin'ny fanjavonany Jean-Jacques Rabénirina? Samy mieritreritra de samy manao ny enquêteny. À qui profite le crime? Je sais pas. Farany. Tsy fa misy farany foana. Hitanareo fa za manomana fa sao de venareo manao torapo. Ary zay na taraiky ahy isaky manao live zay de taraiky satria manao recoupement sy miresaka amin'ny zavatra maro samihafa zay dia tsy maintsy fa ity tonga ato an-tsaiko zao. Misy zavatra tsikaritra asy nareo raha mahatsikaritra an'ity. Tatoato sy taoao ohatran'ny mode opératoire ny famonon'olona amin'ny alalan'ny camion tapaka frein. Tsy mahatsikaritra zany ianareo? Voadonan'ny camion de maty. Iny matsy ohatrany hoe ça passe parce que les camions Madagascar eny tsisy entretien, le olona koa ratsy fanahy, ratsy lo, tokony mba amboarina le camion, zao lasa matiny tsy manatsiny. De am'izay zany vita resaka. Tadidiko tsara tamin'ny ministre Raltery nisy resaka ohatran'io fa so fa avotra ihany ngarainy. Fa saika vita koa iny. Mialatsiny aminao monsieur le ministre Ambo. Au courant n'iny aho. Fananao fanane mihitsy tsy niteny.
donc mampitandrina fa mitandrema nareo député sy ministre reo raha nareo no hafahafa tandrema fa camion zao ny mode opératoire fa tsy fantatra hoe iza ny mpanao an'olo tsy haiko camion tapaka frein satria mantsy raha basy ranona de ohatrany hoe tonga de nyeliminena kosa lery fa any amin'ny camion zany tsy ay ve camion e tsy mampalahelo e fait divers de fait divers de manjavona ny fandehana zay no ela zay no lava fa mbola veliko le teny soratra masina hoe fa reko ny fitarainany rano rahalahinao Jehova ka tonga ty amiko raha sanatria ka misy tompon'antoka ao ambadiky zao zavatra zao efa tafakatra any amin'ny tompony rano feon'ny rano ralana matoa misy akony verina ty tôt ou tard misy fandarana anankiray zay ça va se savoir sotratsika naharitra ny aino mampahery ny fianakaviana izay atao hoe mialatsiny aminareo fonao raha ohatra hoe mamerina ny couteau dans la plaie satria nareo mety efa mba te amaly la pejy nareo mety efa mba tsy te eritreritra nitsony fa ny foko sy ny saiko tsy mety milamina satria rehefa nahita lay vaovao le hoe fitsarana hoe niverina indray ny fitsarana de tena ho zay non tena il faut mila verenana ty zavatra ty fa misy zavatra tsy mazava de tena mifona ny fianakaviana aho raha nanao an'ity live ty satria lasa ohatrany hoe mamono fotamandry sanatria tompoko tsy mamono fotamandry fa tsy rariny kosa raha matimaty fahatany ny havatsika samitain'Andriamanitra